Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamaraba tsika riavako tratra ity talata fa 20 ny volana janoary ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny salamo fa 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Salamo fa 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny idiran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindra ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valia torofolo sy amin'ny feon-dokanga. Fa ampifalianao amin'ny nataonao Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah koa ny halehibehan'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao, ny ketrina tsy mahafantatra izany ary ny adalako tsy mba mahalala. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Itony salamo itony no matetika isan'izay ataontsika fiangonana ho fidirana an'Andriamanitra amin'ny fanombohan'ny fotoam-pivavahana. Tsara marika fa ny fotoam-pivavahana moa ny protestanta dia tsy manomboka amin'ny fiforoana akory fa manomboka amin'ny fisaorana sy ny fidirana an'Andriamanitra. Izany hoe isika zany rehefa manomboka amin'ny fotoam-pivavahana dia mifidy, mety ho salamo io, mety ho hira io, arak'izany zany hoe amin'ilay tapany voalohany amin'ny fotoam-pivavahana isika dia isika no mitodika amin'Andriamanitra, isika no mibanjana an'Andriamanitra, isika no midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, isika no manandratra ny feontsika ho any amin'Andriamanitra. Izany hoe mankasitraka ny fanatrehan'Andriamanitra isika, mankasitraka ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika ny lasa rehefa tonga ao anatin'ny fotoam-pivavahana isika ka mamaky itony salamo fa 20, 580, 300, 100, 500, 500, be dia be ireo karazana salamo izay matetika fa makitsika hampatrany apokalipsy koa raha misy, tsy voatery ireo ihany koa any amin'ny filazantsara koa misy, any amin'ny bokin'ny tantara misy, betsaka ireo andinin-tsotra masina izay tsongaitsika mba entintsika maneho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitantanany amin'ny lasa, ny herinandro lasa, ny volana lasa, ny herintaona lasa sy ny fanatrehany amin'ny vanim-potoana ankehitriny, satria tsy hoe atsointsika Andriamanitra vao eo izy fa eo mandrakariva izy. Raha vao mivory amin'ny anarany sika, mivory amin'ny anarany izany hoe mivory amin'ny anaran'ny fiangonana dia eo izy. Dia misaotra ny ankehitriny tsika manome voninahitra azy amin'io ankehitriny resahany amintsika io, nefa koa dia manome voninahitra azy koa isika ny amin'izay hitondrany sady ny ampitso sy ny ho avy. Dia maka salamo isika nandinin-tsotra masina tahaka izany. Tsy lecture biblika akory izy io. Indraindray afangaron'ny mpino hoe ilay salamo vakina voalohany iny karazan-drazana lecture biblika. Marina fa texte ao anaty biblika, ao anaty baiboly alaintsika indraindray, fa tsy lecture biblika akory izy io. Fa tahaka ny fihetsepontsika, satria ny soratra masina dia tsy hoe ampiasaintsika ihany fa mampiasa antsika koa ny soratra masina. Dia arak'izany dia maka soratra masina tsika mba entintsika maneho ny fihetsempontsika, andoharantsika ny fihetsempontsika. Dia indraindray tsy afangaro amin'ilay lecture biblika na ilay soratra masina izay vakina ao aorianan'ny amelohan'ny toriteny. Satria samy hafa ny toeran'izy ireo. Na dia mamaky soratra masina be dia be ary sika ao anatin'ny fotoam-pivavahana mazava ho azy, satria sola scriptura sika izay ho resahantsika tonga amin'izany itony, dia tsy hoe mitovy lanja akory izy rehetra hoe eto dia misy eto ny toriteny, la lecture biblika eo zany tena hiteny amintsika Andriamanitra marina loatra fa afaka miteny na amin'ny hira na amin'ny zavatra rehetra izay atao dia azon'Andriamanitra hitenenana avokoa na amin'ny feon-java-maneno aza na ny fizotra ny fotoam-pivavahana rehetra dia hitenenan'Andriamanitra amintsika, nefa koa hitenenantsika amin'Andriamanitra. Izany hoe ao anatin'ny fotoam-pivavahana io dia mifanena eo Andriamanitra miteny amintsika sy isika miteny amin'Andriamanitra. Tsy mitovy lanja akory izy ireo na dia samy mampiasa ny soratra masina ary isika. Rehefa hiteny amintsika Andriamanitra sy isika rehefa hiteny amin'Andriamanitra. Indraindray ataontsika hoe amin'ny lafin'ny liturjika indraindray dia tsy tena azo ny mpino loatra izay. Dia amin'ity salamo fa 20 telo dia matetika ampiasaintsika
itenenantsika amin'Andriamanitra, iresahantsika ny fahatsaran'Andriamanitra, anoizantsika voninahitra n'Andriamanitra, indramitsika io salama io, hoe tsika misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany, andoharantsika ny fifaliantsika ao anatreny. Ary dia ity salama ity ara de maneho ny fahatsaran'Andriamanitra, maneho ny fahatsaran'Andriamanitra, ka Andriamanitra mendrika ho ankalazaina. Misy ataontsika hoe toetra telo, attribut telo zay hitatsika amin'ity salama ity, ka mahatonga atsika maro toerana tsara amin'ny finoana, mahatonga atsika faly amin'Andriamanitra. Voalohany de zao ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny fahatsaran'Andriamanitra de asehon'ny Zoatra Masina manontolo, tsara Andriamanitra dia loharanony tsara, ao amin'Andriamanitra ny tsara, zay mivoaka amin'Andriamanitra de tsara. Ary izay mahatsara an'Andriamanitra zay mahatonga an'Andriamanitra afaka mamonjy ny olona amin'ny ratsy. Raha misy pentina ratsy ao amin'Andriamanitra sanatria de tsy afaka mamonjy ny olona ho amin'ny tsara izy. Fa satria Andriamanitra tsara, loharanony tsara, de afaka manaisotra ny ratsy sy ny tsy mety rehetra ao anatin'ny olona izy. Tsisy salasalany zany. Iza no atontsika mba hialan'ny ratsy atao anatintsika? Iza no atontsika mba hitosahany tsara atao anatintsika? Andriamanitra ihany. Izy tokana irery ihany. No zany dia ny dikan'ny teny hoe tsara Andriamanitra. Dia tsy hoe tsara mijanona ho an'ny tenany ihany, fa tsara mipakaty amin'ny fiainantsika, ka mahatonga atsika manome voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa manome voninahitra ny fahatsaran'Andriamanitra isika, de miditra ao anatin'izany fahatsaran'Andriamanitra zany koa ny fiainantsika, amin'ny fotoana hahatsapahanao ny fahatsaran'Andriamanitra, de miditra miombona amin'izany fahatsaran'Andriamanitra zany koa ny fiainanao, ka miala ho azy mandositra ny ratsy. Zava-dehibe ny afaka ny hoe mpino mahatsiaro ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Zay ie mahatonga an'i Paoly miteny hoe mifalia amin'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra, azahoan'ny mitsiny an'Andriamanitra, zany hoe ataovy tsapanao ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa tsapanao ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, de miditra ao anatin'izany tontolo-pahatsaran'ny fiainan'Andriamanitra zany ianao, zany tontolo fahatsaran'Andriamanitra zany isika, ka manjary miala amin'ny ratsy. Fa ny faharoa dia hoy ny bokin'ny Salama eto manao hoe tsara Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao mamindra fo Andriamanitra, mamindra fo Andriamanitra. Mifamatotra be ny hoe tsara sy ny famindram-po. Indray mantsy amin'ny lafiny moralina tsotra de ny hoe amin'ny moralina olombelona zany de zao tsy miaraka mihitsy ny fahatsarana sy ny famindram-po. Hoe tsy afakarana zavatra, tsy afakarana zavatra tsara ianao, ragoragora, tsy maintsy manilika ianao, tsy maintsy manaisotra ianao, tsy maintsy manongotra ianao, zay ianao vao manana ny tsara. Fa ny famindrampon'Andriamanitra tsy zay. Ny famindrampon'Andriamanitra tsy famindram-po manilika atsika, tsy famindram-po mamotika atsika, tsy famindram-po manongotra atsika. Fa ny famindrampon'Andriamanitra de zao manadio atsika. Tsara Andriamanitra, mamindra fo izy azay famindrampon'Andriamanitra zay mahatoy zao atsika. Tsy hoe ratsy isika, de narian'Andriamanitra, fa zao nodioviny, nosasany, nampidiriny tao amin'ilay fahatsarany tamin'ny alalan'i Jesoa. Zay le hoe famindrampon'Andriamanitra. Toetra tsy misaraka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra mihitsy ny famindrampon'Andriamanitra. Amintsika olombelona tena misaraka reo mandrakariva. Ny hoe tsara sy ny famindram-po. Amintsika tsy voatery hiaraka reo. Hoy manao rehefa tianana ny tsara de aza mamindra fo zany. Fa amin'ny Baiboly, amin'Andriamanitra, amin'Andriamanitra moa tsy misy ataontsika hoe incohérence, tsy misy zavatra mifanohitra, tsy misy zavatra misaraka, fa mifameno tsara satria iray ihany Andriamanitra. Rehefa tsapanao hoe famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fiainana io, dia mahatonga miteny tahaka ny Paoly manao hoe ny fahasoavanao no natoy zao. Tsapanao hoe tsy mendrika akory ianao na de nahatratrarany maraina androany ary. Misy olona tsy tratry ny maraina ny talata, nefa hitanao ny fanerasera taminao, tsy tratry ny talata izy. Tsy hoe tsy namindran'Andriamanitra fo izy, fa izao ianao namindran'Andriamanitra fo aloha. Tsy hoe tsy namindran'Andriamanitra fo izy raha nody any amin'ny tompo, nody any amin'ny tompo izy ve moa tsy namindran'Andriamanitra fo, fa ianao kosa mbo namindran'Andriamanitra fo ka nomeny tompon'andro. No zany de zava-dehibe ny hahatsapahantsika ny famindrampon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Io Andriamanitra inotsika io, tsara io, fa tsara mpamindra fo. Tsara io, tsara. Mamarina lay tongirany pesa manao hoe ny Andriamanitra inoko de Andriamanitra fitiavana.
tsy Andriamanitra masika na maiky anasazy, tsy Andriamanitra maiky ny anjera na maiky andavo na maiky animba, tsy Andriamanitra namorona elo ho an'ny olona, fa Andriamanitra mpamindra fo na Andriamanitra fitiavana. Tokony tsapatsika zay izay toe-panahy n'Andriamanitra izay maizy azy an'Andriamanitra izay hoe io Andriamanitra io mpamindra fo, zay ny natonga azy naniraka ny zanany hoe ty am'izao tontolo zao. Fa ny fahatelo de zao, ny ato biby fahatelo na ny toetra n'Andriamanitra anankiray fahatelo sy salamy faharoa amby 20 eto zay tsy hoahatsika de zao marin'Andriamanitra. Marin'Andriamanitra, any Andriamanitra de marina. Ndraindraikio ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fijerentsika azy dia raha maha olombelona de ny marina sy ny famindram-po tsy miaraka. Ndraindray otsika ka rehefa mamindra fo loatra ndraiky ianao de miala amin'ny fahamarinana, lasa korakora ianao. Fa ao amin'Andriamanitra marin'Andriamanitra. Ny didin'Andriamanitra tena nataon'Andriamanitra ho tanterahin'ny olona. Raha ohatra ka tsy marin'Andriamanitra de izao navelany tam'izao tsy ny raha iny tety ambonin'ny tany ny zanany. Fa ny antony nahatonga an'Andriamanitra naniraka ny zanany aty am'izao tontolo zao de tsy nandeferan'Andriamanitra mihitsy ny fahamarinana. So itsika mieritreritra hoe andeferan'Andriamanitra ny fahamarinana, tsy miova Andriamanitra. Andriamanitra mitaky ny any hoe aza mamono olona, aza mandagny, samy milaza marina amin'ny namany avy, aza man'Andriamanitra hafa. Iny Andriamanitra ny testamenta taloha iny ihany no Andriamanitra ny testamenta vaovao. Iny lalàna atao amin'ny testamenta taloha iny ihany no lalàna ao amin'ny testamenta vaovao. Diso raha vao mieritreritra manao hoe aty amin'ny testamenta vaovao tsy ilaina intsony ny didy folo. Tsia, tena ilaina ny didy folo. Tsisy antony tokony nanomezan'Andriamanitra an'ireo lalàna be dia be ao amin'ny testamenta taloha ireo raha tsy ilaina izy aty amin'ny testamenta vaovao. Tena ilaina izy, fa saingy zao mahasamy hafa azy. Ao amin'ny testamenta vaovao no ny am' Jesoa dia amin'ny alalan'ny fahasoavana no anatanterahantsika ilay lalàna. Zany hoe Jesoa zany mahatanteraka ilay lalàna eo amin'ny toerana misy antsika. Tsy vitantsika io didy folo io, mazava be. Mety ho marina amin'ny anankiray ianao fa mety tsy marina amin'ny anankisivy. Mety ho marina amin'ny sivy ianao fa tsy marina amin'ny anankiray. Mety tsy nangalatra ianao fa tsy nitsiriritra. Fa nitsiriritra, mety nitsiriritra ianao fa tsy nanaja ny andro sabata. Mety nanaja ny andro sabata ianao, tsy nijangajanga ianao, tsy namono olona ianao, fa zao mety tsy nanaja ray aman-dreny. Dia raha ny didy folo fotsiny zany hoe ary rehefa diso amin'ny anankiray ianao de diso amin'izy rehetra. Ianao tsy afaka manao hoe ka ny anankiray ny didy fahadimy ny tena iny kosa aloha tena tokony hojaina iny fa ny fahaenina tsy maninona. Amin'ny rehefa diso de diso zavatra tsy ohatrin'ny binaire na zéro na ray. Dia de tsisy hevitra mihitsy zany. Saingy zao no ny am' Kristy, no ny am' Jesoa dia i Jesoa nahatanteraka ny lalàna rehetra. Mazava ny tenin'ny Kristy, zaho ozy tonga ety ambonin'ny tany tsy handrava ny lalàna akory, fa anatanteraka an'io lalàna io. Noho zany ny fananantsika ny Jesoa de mahatonga antsika toy ny mahatanteraka ny lalàna ao amin'ny Kristy. Zany hoe ao amin'Andriamanitra. Rehefa mitavy an'i Kristy itsika de tsy itsika mpanota tsy mahatanteraka ny lalàna no hitan'Andriamanitra, fa isika miaraka amin'ny Kristy, zay Kristy mahatanteraka ny lalàna. Zany hoe amin'ny alalan'ilay finoana zany no anatanterantsika, amin'ny alalan'ny fahasoavana zany no hahatanterantsika ilay lalàna. No zany dia hotsika manao hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra le fahamarinana. Le fahamarinana de eo foana, tsy novan'Andriamanitra mihitsy fa izao fotsiny tsy tanterakitsika le izy raha tsy eo Jesoa. Tazonin'Andriamanitra le fahamarinana fa tanterakitsika kosa le izy amin'ny alalan'i Jesoa. Reo toetra telo reo zay tsara ny manamarika azy. Misy toetra roa hafa telo hafa mbola amin'io salamy fa 2:29 voalonga hatramin'io fa enio fa reo telo reo no resahantsika. Dika manao hoe zava-dehibe ary amin'ity salamy fa 2:20 ity ny fanehoan'ny mpanao salamo ny fahatsaran'Andriamanitra. Itsika protestanta na ny havana katolika am'izao andro resahantsika zao koa ary efa mitovy tsara ny lanjan'ny sohatra masina sy ny tradition. Dia antsika protestanta moa de zao manao hoe sola scriptura. Inona moa ny tena dikan'io? Inona ny tena dikan'io marina tokoa? Raha mitenintsika hoe ny soratra masina irery ihany. Inona ny tena dikany amin'ny finoana? Inona ny tena dikany amin'ny fiainan'ny mpino? Inona ny tena hevitra zany teny fandre andavanandro zany? Am'izao andro andro mantsy rehefa ko malala de tsara ny mampatsiaro an'izany. Satria tato ato tao anatin'ny taona vitsivitsy na taona maromaro
eo zao 10-20 taona 20 taona eo na maikely dia lasa miendaka tsikelikely amin'ny soatra masina ny fiangonana. Misy ataontsika hoe ireo fiangonana ateoriana zany zay miendaka tsikelikely na ny marimarina kokoa tsy miorina tsara amin'ny soatra masina. Fa ndraindray de misy miteny mihitsy misy miresaka révélation. Miresaka révélation hoe tsy ny soatra masina ihany angeny no misy révélation fa ain'Andriamanitra koa ny maneho ny teny, maneho ny heviny amin'ny alalan'ny révélation manokana. Hoe ain'Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny zavaboary. Hain'Andriamanitra manambara tenany amin'ny olona. Misy olona pitsihin'Andriamanitra fotsiny zao afaka manambara zavatra amin'ny olona Andriamanitra, afaka miteny amin'ny olona ao anatiny ao Andriamanitra, afaka mampahafantatra olona ny sitrapony Andriamanitra. Be de be reo karazam-bavahana am'izao androntsika zao no manao an'izany manao hoe tsy voatery ny soatra masina nge fa Andriamanitra nge manana fahefana hiteny amin'ny olona rehetra, amin'ny rakoto, amin'ny randry, amin'ny rasoa, miditra ao anatiny eo Andriamanitra de afaka miteny aminy, de afaka mampahafantatra aminy hoe zao na izao na izao, afaka mipitsika aminy hoe zao ny tokony atao, afaka miteny aminy mandana tenenao zao raha anina sy ny sisa rehetra. Afaka manao zany Andriamanitra. Ary révélation zay de indraindray rehatseroa am'izao ataontsika hoe 20 taona tato ato zany zay. Ary misy raha de miteny mihitsy hoe niteny tamiko Andriamanitra, nanambara zavatra tamiko Andriamanitra momba an'izao na momba an'izao. Fa ny sola scriptura de tsy zay. Na ahoana raha mijanona ao anatin'ny fiangonana protestante ianao, indrindra ataoko hoe réformé, de mazava ny ataoko hoe ny fampianarany Calvin. Raha mijanona am'izay isika, raha ohatra moa ka miala am'izay indray zavatra hafa. Zay indray zavatra hafa. Fa raha hoe hijanona ka hiteny hoe zahay protestante ary réformé, manaraka ny fampianaran'ireo mpanitsy fivavahana zay miainana tao anatin'ny 500 taona de izao ny sola scriptura. Ny hoe ny soratra masina ireny ihany. Ao anatin'ilay boky nosoratany Calvin, Institution de la religion chrétienne, dia nosoratana any amin'ny taona 1930 any ho any. Dia ao amin'ny boky voalohany any amin'ny chapitre 3:30 tonga 3:30 dia mazava ny teny manao hoe ny dikany hoe sola scriptura, ny soratra masina dia io no loharanon'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Zany hoe tsisy loharano hafa hikarohantsika hamantarantsika an'Andriamanitra. Raha ohatra zany ka amin'ny mahafahalalana azy ara-tsaina azy de izao ny soratra masina no ampahafantaran'Andriamanitra, no loharano hanovozantsika ny momba an'Andriamanitra. Mpanao salamo 8:20 ndengatsika maka ny salamo 8:20. Ny salamo 8:20. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra, ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, tsy misy teny na fiteny tsy reny feony, ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Salamo 8:20 Zany hoe tena manambara ny asan'Andriamanitra, mitory ny fahatsaran'Andriamanitra zany ny asan'ny tanany, ny abakabaka ny zava-maniry, nizay roatroana jerenao de manambara ny asan'Andriamanitra. Fa izao tsy andalina ny abakabaka isika mba hahafantatra an'Andriamanitra, tsy hijery ny avikazo tsika ka mba hahafantarantsika an'Andriamanitra, tsy hijery ny rano tsika ka ao anatin'ny rano hiamantatra an'Andriamanitra. Satria hoy ny 7:7 sady amin'io salamo io, tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehova, mamelombelona ny fanahy, mahitsy ny fanontiny Jehova, mahafaly fo, madio ny didiny Jehova, mampahazava ny maso. Zany hoe madio ny didiny, rehefa mitenitsika hoe diditsika eo teo lalàna de zao scriptura io, soratra masina io. Zany hoe ao amin'ny soratra masina no ahafantarantsika ny momba an'Andriamanitra, mamelombelona ny lalàn'ny soratra masina, mahitsy, madio ny soratra masina. Zay no azo andikana 7:7 io. Zany hoe ny soratra masina zany no ahafantarantsika an'Andriamanitra, manambara ny mahandriamanitra an'Andriamanitra, ny fisian'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra, ny olombelona, ny zavaboary hitantsika rehetra zao. Fa ny ahafantarantsika an'Andriamanitra, ny ahafantarantsika ny maizy azy an'Andriamanitra, loharan'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra raha mijanona ao anatin'ny teolojia sola scriptura-tsika de soratra masina reny.
Fa ny faharoa de izao, ny soratra masina io koa dia amafisiny na hamarininy asan'ny fanamasina. Ny soratra masina zany zava-dehibe ngeny hoe mifametrahantsika ny soratra masina ho ivo e. Zay nge mahatonga amin'ny protestante, zay nge mahatonga amin'ny fiangonana nanorina sekoly. Raha manorina sekoly nge isika, tsy manorina sekoly ho amin'ny fanorenana sekoly. Raha mampianatra ny olona mamaky teny sy manoratra isika, tsy hampianatra ny olona mamaky teny sy manoratra mba haizany mifidy, mba tsy zay ny voalohany amin'ny fiangonana. Raha ohatra ka mampianatra ny olona mamaky teny sy manoratra tsika, tsy hoe ahatonga azy ho ahalala ny feon-gazety androany, fa ny mahatonga ny fiangonana na mpianatra namaky teny sy manoratra de mba hahatonga azy ahalala ny soratra masina io. Zany hoe zay nge nahatonga ny David Jones sy Thomas Bevan moa efa maty fa Jones, David Jones, James Cameron, jonjo fohy jonjo lava, ry Freeman, ry Griffiths zay tonga ty amin'ny taona 1930 ka raha ty amin'ny taona 1930 nandika an'io baiboly io, voalahady amin'ny baiboly moa tsika tamin'ny alahady teo, nandika an'io baiboly io amin'ny teny raha zany ny olona, na amin'ny teny razantsika malagasy, ny antony nandikana io baiboly io amin'ny teny malagasy nge mba hahatonga atsika ahay amaky an'ilay baiboly ka ahafantaratsika an'Andriamanitra. Zany hoe ndradray tsika diso lalana. Ny antony nanorenana ampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ny fiangonana de izao ny fototra voalohany indrindra de ahatonga lay olona ahafantatra an'Andriamanitra, ahatonga azy hifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly. Raha ohatra zany tsika ka manorina sekoly ka tsy mampitodika ny olona amin'ny fahafantarana an'Andriamanitra fa amin'ny fahafantarana ny filozofia moderna fotsiny, de tsy sola scriptura mihitsy. Fa ny sola scriptura de zao manao hoe ampianaro ny olona, ampianaro mamaky teny sy manoratra ny olona mba ahazahoany mamaky baiboly hahafantarany an'Andriamanitra. Dingana faharoa am'izay vao hoe ahafantarany manodidina azy, ahafantarany hanomezany fahalalana azy, ahafantarany zony, zay ny dingana faharoa. Fa ny fototra de zao hoe mampianatra baiboly isika, mampianatra ny olona mamaky teny sy manoratra isika, manokatra sekoly isika, manokatra toeram-panabeazana isika, ahatonga ny olona ahafantatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly. Fa ny faharoa tsika to de manao hoe io baiboly io na isoratra masina io de hamarininy ny fanahy masina, na hoe hamafisy ny fanahy masina ny fahamarinany. Ny fanahy masina amitsika de zao tsy fanahy eny amin'ny rivotra akory, sanatria ohatra ny fanahy ny devoly eny amin'ny rivotra iny, fa ny fanahy masina ao anatintsika, ao anatin'ny mpino ny fanahy masina. Mazava ny teolojia hatrany amin'ny bokin'ny Genesis io, de ataontsika hoe mafisy ny bokin'ny Jeremia mpaminany, ampidiniko ny fanahiko, apiteriko anatiny fanahiko, tenin'ny Paoly, tepolon'ny fanahy masina isika, ao anatintsika ny fanahy masina. Fa izao rehefa mamaky an'io soratra masina io isika, le fanahy masina atao anatintsika, le fanahy masina zay ao anatin'ny fiangonana de manamarina, mampiombona atsika ao amin'ilay soratra masina io ny fahamarinana an'ilay tenin'Andriamanitra. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io tsy hoe soratra fesoratra fotsiny, fa ny fanahy masina ato anatintsika de zao mahatakatra ny lazainy le soratra masina, miteny amintsika le soratra masina, satria le fanahy masina ato anatintsika no mampiteny azy amintsika. Raha ohatra ka tsy eo ny asan'ny fanahy masina de ohatry ny boky ihany io, fa satria mifamatotra lay soratra masina sy lay fanahy masina, ny sola scriptura zany de zao mametraka atsika ny toeran'ny fanahy masina ao anatintsika, mahatonga atsika mahatakatra lay hevitry ny soratra masina. Zay mahatonga atsika tsy mitady révélation hafa hoe na miandry efa amin'ny hoe ahoana moa zany lazainy risy ny sisa ny sisa, ny soratra masina de miteny amintsika amin'ny alalan'io, ny fanahy masina de miteny amintsika amin'ny alalan'io soratra masina. Ka misy mantsy tsy mety manaiky azy ka tsy ny soratra masina nge, tsia, ny soratra masina de afaka miteny aminao mazava tsara. Mazava ny tenin'ny apôstôly, mazava ny tenin'ny Davida, mazava ny teny, fa ny soratra masina de afaka miteny aminao rehefa ao anatinao ny fanahy masina, rehefa ao anatin'ny fiangonana ny fanahy masina de afaka miteny amin'ny soratra masina io, ary azo ny fiangonana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'io soratra masina io.
fa raha ny olona moa am'zao mivokatr'ireo karazam-pivavahana atao tanatiny 20-30 taona teo ela dia misy karazan-drazana manao ataontsika hoe thématique isan-karazany lasa sola scriptura so fa lasa sola topicana indray karazan-drazana thème isan-karazany avoavoaka erenany eny mialatsiny dia indraindray zany lasa tsy miverina tsara ao am'le soratra masina ary misy mpino ndraindray nandritra ny fiaina manontolo de tsy nahavaky baiboly ndray mandeha akory aho tao anatin'ny fiainany misy ara mety mpanompon'andriamanitra sanatria tsy nahavaky an'io baiboly io to ndray mandeha akory tao amin'ny fiainany nefa izy nivahiny tetỳ ambony tany 70 taona 20 taona nahavaky boky firy fa tsy nahavaky nandray mandeha satria tsy mipetraka tao anaty lay hoe ity soratra masiny ty inge nity mampafantatra anahan'andriamanitra ary ny soratra masina nge tsy hoe ny fiangonana ny manamarina ny soratra masina fa ny soratra masina no mitsara ny fiangonana tsy ianao no mitsara ny soratra masina fa ny finoanao ny tsarainy ny soratra masina tsy hoe ny fanambarahanao no marinina amin'ny soratra masina fa izao ny soratra ny fanambarahanao no tsarainy ny soratra masina hoe fanaraka sa tsy mifanaraka amin'ny soratra masina zany zavatra lazainao zany na zany zavatra teneninao zany na zany zavatra ambaranao révélation zany fanaraka sa tsy mifanaraka ary ny soratra masina tsy milaza zavatra vaovao ny fanahy masina tsy milaza zavatra vaovao zany ny fanahy masina ho Jesoa tsy mamorona zavatra vaovao zany izy fa izay lazay ny soratra masina io ihany no mazava ny tenin'i Jesoa andefa aminareo ny mpananatra de ny fanahy masina ary io fanahy masina io tsy laza zavatra vaovao zany aminareo io fa zay zavatra efa nilazaiko taminareo ihany ho Jesoa no averiny io fanahy masina io apatsahiviny io fanahy masina io hazavainy io fanahy masina io ampianariny io fanahy masina io anareo no zany de zao zay mety ho karazam-pampianarana zay mety ho karazana feo atsy aro de zao tsarainy io soratra masina io tsy afaka ilaza zavatra mifanohitra amin'ny soratra masina io mihitsy Andriamanitra raha amin'ny tenin'ny Calvin hoe sola scriptura na zay raha teo mihitsy isika fa ny fahatelo zay tsy tokony adoroana mihitsy amin'ny teny hoe sola scriptura de izao tena porofo BDP ny porofo ny fahamarinany soratra masina ao anatin'ny soratra masina ihany ny soratra masina de manaporofo ny fahamarinany soratra masina eo ambany fitarihin'ny fanahy masin'Andriamanitra ny fanambarany Mosesy ireo toritenin'ny mpaminany ny fahagagarana ataon'i Jesoa rendretreny dia i soratra masina io dia tsy misy incohérence tsy misy zavatra mifanohitra ao anatin'io soratra masina io fa mety ny fahakelezany fahatakarantsika ny fahakelezany saitsika ny freareatsika ny egoatsika zany mahatonga atsika mifanohitra na amin'ny soratra masina na mampifanohitra ny soratra masina na mahita na mitsongoloka zavatra hafahafa anatin'ny soratra masina ka temana hoe ary amin'ny Genesis to misy ohatran'izao ary atao amin'ny Exodus to hafa ary toniova izy rehefa ty amin'ny Apokalipsy tsia ny soratra masina dia zavatra misy cohérence zavatra mifameno zavatra mifanazava ary zavatra zay ataontsika hoe tsy tsika ny manamarina azy fa izy no manamarina ny finoantsika no zany de ny soratra masina de zava-dehibe mihitsy marina fa ny farany de zao inona moa ny antony zay resantsika manao hoe nanomezan'Andriamanitra ny soratra masina io ahafantaratsika azy fa zay mahasarotina n'Andriamanitra indrindra ka mahatonga atsika miazona ny sola scriptura de izao mba hahatonga atsika tsy hanompo andriamanin-kafa raha vao miala amin'ny soratra masina fa efa ny soratra masina isika raha vao miala amin'ny sola scriptura de mora mivily lalana makany amin'ny fanompon'andriamanin-kafa ny sola scriptura ny fahefan'ny soratra masina de miazona atsika ho ao anatin'ny finoana tena marina sy tena izy zay no antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna nge zay no antony nanomezan'Andriamanitra ny soratra fantany fahamalemy isika fantany fa mora mivily ka raha vao miala amin'ny sola ataontsika hoe amin'ny ataontsika hoe ny sola scriptura atsika dia manjary lasa mora mivily lalana lasa mora raha vao miala amin'ny fahefan'ny soratra masina itsika dia manjary mora manompo Andriamanitra atsika ravako ataovy zava-dehibe ara ny fianarana ny soratra masina ataovy ao anatin'ny fotoanany tamin'ny lahady mantsika na tsiary manokana ny lahadin'ny baiboly
asitsika ny baiboly iny ny telefonitsika tsy maninona asio daholo na baiboly na telefona na ordinateur na inona asio fa izao mba avidio kosa ny baiboly mapely baiboly mba avidio io asio ataovo misy fotoana anananao an'ilay version fizika lay zava-dehibe aminao amin'ny maha olombelona anao ny manana an'iny baiboly taratasy iny c'est psychologique misy antony ara-tsaina misy akony aminao ny fananana taratasy eo ambany masonao zany hoe de zao io zany tsy editsika hevitra hoe aka ao anaty telefona ve tsy an'ny débat protestantsika fa ny zava-dehibe de zao manao hoe asio an'izany anaty telefoninao fa misy ilana zany tsy olana mihitsy mahavonjy anao zany fa izao manana koa ajao koa lay baiboly tena taratasy io de mividiana atovy mba tsy hamono antoka amin'ny baiboly mapely baiboly mandahana mividy ianao fantatrao ve fa mivarotra baiboly faty antoka ke mapely baiboly raha litsaky mividy baiboly aloha de zao mivarotra maty antoka izy de aza manao hoe za tsy vidy fa rehefa tsy mividy eny anao de manjary tsy afaka manana indray le baiboly tsy afaka manana iny baiboly iny le tambany vohatra tsy mahavidy an'io iPhone io no zany de zava-dehibe ny anoanatsika ny asa mapely baiboly mizara valopy izao hoany asa le fanao isaky ny ala isaky ny ladiny baiboly iny de mba asio voly iny mba asio iny amono olana ngany de lafo noho ny takosy de manahoana koa ve fa mba apio la fikambahana mapely baiboly satria fantatsika lanja ny soratra masina eo amin'ny fiainam-panahintsika vavaksika tompo misoranao zay noho ny amin'ny teninao zay menao anay ahafahanay mampafantatra ny fahatsarana ao Andriamanitra ahafahanay mahatakatra ny sitrapona ao Andriamanitra ahafahanay mahatakatra fa zava-dehibe ny toetranao zay nataonao toetranay ny fitiavana ny famindrampo ny fifaliana tahitra tontolo andronay ity tompo ataovy tia ny teninao zay ataovy tia ny soratra ao masina zay ataovy mahay mitondra tena araka ny soratra ao masina de manapirena ao amin'ity tontolo andronay ity me fahendrena me fahazavan-tsaina me fiadanam-po sy fifaliana zay ataovy mpandresy mandrakariva amin'ny sarotra jereo marary jereo havana indona-pahoriana jereo any amin'ny hopitaly ireo tompo reo miandrandra famonjena aminao f'Andriamanitra be indra fo sy tsara ary manao ny tsara mandrakariva ianao de mitoera betsaka ty anatinay tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba havokatra fahatsaram-piainana ny tontolo andronay anio amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.